Ndray bava makasika ny fanatanjahantena indray kosa sy ny akon'ny fifidianana ny filohan'ny komite olimpika malagasy izay tanterahana ny Tuléar no entina amitsika ato anatin'ity sary manaraka ity any toerana namana Norbert Rakotomalala mitatitra ny akon'izay fifidianana izay. Tatariany tamin'ny isa 2020 raha amzavanisy teto Tuléar nefa no tataraina dia manaiky izay fifidianana atao izay sy candidat Jean-Michel Ramarchand. Tamin'ny folora lasaka faefany maraina anonisa ny fisahany fivina teto amin'ny hotely Morainga teto Tuléar ireo federasionna miisa 3 manomboka avy hatrany adefitra fivirimbe mikasika ny fangatahany ireo federasionna mivity hiditra onizy ny fianakavian'ny komma no nanomboana any fivina dia nandriana ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fidirany ireo federasionna ao anatin'ny fianakavian'ny komma. Naharitra ora maromaro ny fifandraisan-dahatra vonroso tamin'ny lasa vato miafina ny totra nandresy ary ny veny izay nanaiky fa ampirina ao anatin'ny fidimben'ny komite olimpika malagasy ireo federasionna ireo 20 nanaiky 10 ny fipaka izany. Taorian'izay no tokony miroso eo amin'ny fifidianana sy ny filohan'ny komite olimpika malagasy izay dia nisitaka ny heritrany fivirina ny ekipa tarihany andefatory Jean-Michel Ramarchand tamin'ny 20 sasany ary tsy miverina niatrika ny fivirina itony. Raha ny fanazavany ireo izay sionana nataony tamin'ny fanaovavety dia nisy ny tsy fanarahan-dalàna nataony avy aty amin'ny komite olimpika malagasy ny amin'izay fangatahana izay fifidianana natao izay. Araka izany dia tsy manaiky ary tsy makasitraka io fotoro randehana ny XP io ny ekipa tarihan'ny Ramarchand Jean-Michel izany izay mbola malaza moa fa ampandre sy anao tapitra ihany koa any amin'ny federasionna iraisa firenena. Zay raha tantaraina fofoy dia izay zavanisy teto Tuléar nandritra ity androany ity nandritra ny fametahana filohan'ny komite olimpika malagasy izay. Norbert Rakotomalala napitantsika ny vaovao avy ity Tuléar. Isorana zany namana Norbert Rakotomalala napita izay vaovao tsara ho fantatra izay ihany koa toko lasy toko vavy no amaranantsika indray zany fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity azadino misy ny fandarana mahenika no maniny sampana fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV ho antsika ny tokantrano any orinan'izao fampalalam-baovao izao ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.